Any Jehovah-Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy. Deutéronomie 10:1-10. Miresaka hatrany isika ny amin'ny tombontsoa nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ny fikarakarana sy fiasana ny tany. Ny fiasana sy fianarana mahasoa ny saina ny fikarakarana ny tany. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra efa nivakiantsika teny aloha amin'ny Deutéronomie 10:4 manao hoe: ino any Jehovah ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany ambanin'izay rehetra ao aminy. Mahatsara antsika ny fikarakarana ny tany, ny fiasana ny tany, indrindra ho an'ny tanora. Ny zavatra mampalahelo moa amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny somary ialany akabetsahan'ny olona ity fambolena sy fiompiana ity, fa ohatrany hoe asa farany ambany, asa dia eo ihany, kanefa tena asa mampanankarena amin'ny lafin-javatra maro ity tany ity. Aoka ny tanora, ny ankizy mba azoto omena lesona tsara mihitsy mba hikarakara ny tany, ampianarina mba hamboly amin'izay faritany mety hananantsika ao, mety velaran'ny tany hananantsika ao tokantrano, dia ho tokony ho zarina an'izany ny ankizy sy ny tanora eo tokantranontsika, eo tokotany, any an-tsekoly. Tokony hisy zaridaina mihitsy ampianarina ny ankizy hoe izao ny fambolena, izao ny fikarakarana an'ireto tany ireto, ary rehefa manana fahombiazana izy dia aoka ho tadidy fa tsy avy amin'ny asa saina izay nandaniny ny fotoana no tena ahitana ny fahombiazana eo amin'ny fianarana, fa avy amin'ny tany. Ahoana ny ifandraisan'izany hoy isika? Amin'ny alalan'ireo vokatra avy eo amin'ny tany anie no hitondrana ny otrikaina sy ny tsirokanina makany amintsika, mahavelona sy mampatanjaka ny saina, ary zava-dehibe ny fikarakarana ny tany. Tokony hiasa ny tany amin'ny alala, amin'ny fifaliana isika, ary amin'ny fanantenana sy amin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra no tokony hiandrasana ireo vokatry ny tany izay omen'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Manaona ny fifaliana rehefa tonga ny fararano, fijijana ny vokatra, manahoana? Taloha moa dia misy an'izany hoe rehefa vokatra ny vary dia misy ny atao hoe santabary, dia ilay vary voalohany miakatra iny avy any an-tanimbary, dia raha ny fianakaviana manao sakafo dia iny no atao hoe santabary, ary tena fifaliana mihitsy izany hoe mihinana ny voaloham-bokatra, mihinana ny vokatra. Ary firifiry moa zany ny atao hoe vola lany, miala amin'ny teti-bola amin'ny fianakaviana, vokatry ny fividianana sakafo. Ka raha mandray fanapahan-kevitra ny tokantrano tsirairay avy ny hoe eo an-tokotany eo dia mamboly zavatra kely, mamboly voatabia, mamboly tongolo, mamboly anana, mamboly izay azo atao, manahoana ny tombontsoa avy amin'izany zavatra izany? Ho raisin'ny isam-pianakaviana ny vola izay tokony voatahiry, kanefa dia lany hividianana zavatra any ivelany, izay azony tsirairay avy azo atao izany toe-javatra izany. Mitaky fampiasana ny herin-tsaina rehetra sy ny fahaiza-manao ananantsika, nefa ny fikarakarana ny tanyntsika mila ihany koa zany tsika mampiasa saina. Ahoana ny ampiasako an'ity tany ity? Fa be dia be ireo tombontsoa very noho ny tsy fahaizana mikarakara ny tany. Tsy maintsy miara-miasa ny tanantsika sy ny fontsika ary ny saintsika manao drafitra vaovao araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hiasa sy hikarakara ny tany. Averina foana zany fa ilay fomba fambolena araka ny fomban'Andriamanitra dia mahasoa antsika ary ilaintsika eo amin'ny fiainantsika. Fiainana sy fianarana mahasoa ho an'ny saina, ny vatana, ny fanahy, ny fikarakarana ny tany. Any Jehovah ny lanitry ny lanitra, ny tany ambanin'izao rehetra eo amin'izao, mahatsara antsika ny fikarakarana sy ny fiasana ny tany. Manintona antsika zavatra sarobidy no omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny tany. Sarobidy koa dia andeha mba handray fanapahan-kevitra ary amin'izao fiainantsika izao, hanapa-kevitra hiasa ny tany, hikarakara amin'izay azontsika atao eo am-pelantanantsika. Hivavaka isika. Tombontsary an-danitra misaotra anao zahay, nomenao torohevitra mahasoa, nomenao tany hiasana, hahavelona anay. Mety nataonay tsy rambina izany noho ny toe-javatra maro isan-karazany, kanefa ankehitriny hiverina amin'izany izahay mba handray tombotsoa amin'ny alalan'ireo tany izay nomena ho anay. Tanterao zany
ary mehoery izay mba hanatanteraka n'izany fanapaha-kevitra izany eo amin'ny fiainanay noho ny anaranao Jesosy malala no hanonako ny vavaka. Amen.